Miarabanao tompoko klasy tompoko vavy manaraka hatrany ny Cool TV tonga soa indray tao anatin'ny fandarana ankitsipo izay rahinao isaky ny zoma amin'ny 7 ora sasany alina dia ho antsy androany ity dia ny hodidin'ny lalàna mifehy teti-bola-panjakana indray no iadikevitra ho an'ny androany ary ny fandraisan'ny Madagasikara ny Komeza vahiny roa no nasaina ho antsy androany ity dia avy ato ankavanako Andriamatoa Jean-Pierre Rakotofiringy avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena CCOC miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandarana. Miarabanao. Vaintsika faharoa ihany koa avato ankaviako ny Dr Raharsaina Hery ministra ny Jono sy ny Harenan-dranomasina teo aloha efa solombavam-bahoaka ihany koa ny tena niaraka mpikambana ao anatin'ny hetsiky ny mitsangana ary malagasy. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko. Mialohan'ny irisona ao anatin'ny ady hevitra voalohany dia ny hodidin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana dia anaraka fanadihadiana mikasika izay itsika arahoary. Fantoka indrindra fandinihana sy fandanena ny lalàna fifehezan'ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 7 sy 10 ity fitoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanaotsika eto amin'ny antenimieram-pirenena ity. Andrasana sy antenaina maromarina fa ifantohana sy ampisy ady-hevitra lalina tokoa eo amin'ireo parlementera ity volavolan-dalàna ity manoloana ny filan'ny vahoaka ankehitriny. Tsy misy antenaina kosa amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity raha ny fivoriana ara-potoana voalohany hoy ny fisolombavam-bahoaka avy any amin'ny Faratsio androany tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny antenimieram-pirenena. Sarotra ny anatanterahana ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna tena ilain'ny firenena raha nambarany. Session budgétaire zany ohatra mahazatra hatramin'izay nanaovako petite 2003 dia efa mba nanao député fa ny session budgétaire dia ohatra mahazatra hoa matetika ary zay foana misy zay voasoratra ao tsy voahaja volakongentsika tsy misy zao anao sora-bolao mpamatsy vola tsy misy mbola odio. Fivoriana fandiniana ny teti-bola na session budgétaire ho an'ny taona 17 no tena votoatin'ny fivoriana faharoa eny anivon'ny antenimera roa tonta amin'izao fotoana izao. Samy manao izay ho afany avokoa ny solombavam-bahoaka amin'ny fangatana fampitomboana ny teti-bola ho amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Ny zava-misy anefa tsy hita sy tsapa mivaingana eny anivon'ny vahoaka ny tena asa ataon'ny fitondrana sy ny fahefana mpanatanteraka hatreto. Etsekilan'izay ireo tetikasa tena ilain'ny vahoaka tsy tena azo vola no ireo tetikasa toany any filoham-pirenena ohatra araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka ny Moramanga. Mikasika ny CRD io zany dia tokony hitombo zany io na dia mitombo kely ary tsy maninona hoe mba farafaratsiny zany any amin'ny ataontsika hoe 250 millions ariary any zay mba farafaratsiny tokony zay zany miakatra le laza miakatra zany zay zany ny fanirianay mikasika n'io vola io ary ny fanirianay koa dia hoe ampitomboina ohatran'izay koa ny any amin'ny départementa ministériel rehetrarehetra. Tsy mbola ho amin'ity fivoriana faharoa ity araka izany no andalovan'ny lalàna maro efa ela nandrasana tahaka ny lalàna feny fitrandrahana izay miteraka olana amin'ny faritra maro ankehitriny. Io lalàna io anefa no lazain'ny teo anivon'ny ministera ho vonona ho amin'ity fivoriana faharoa ity saingy na emotremotra noho ny antony tsy fantatra. 80 andro ny faharetan'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny antenimera roa tonta tahaka izao. Ny any antenimera-ndolona teny Anosy izay nosokafana ihany koa taoriny teny amin'ny antenimera-pirenena izao. Fivoriana izay manomboka ny talata 7 amin'ny volana Oktobra araka ny voatondro ao amin'ny lalam-panondrenana. Araka izany dia misokatra ny session budgétaire ho an'ity taona ity eny anivon'ny antenimera-pirenena manahoana ny fijerin'ny fiarahamonim-pirenena izay lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana izay eto amintsika. Izy ity moa averina-kenaka amin'ny fiarabana ny Andriamatoa Raharsaina sy ny mpiainotsika rehetra. Resaka teti-bola-panjakana ankitsipo moa ny resaka eto dia tena ankitsipo mihitsy ny resanay fa raha vao miresaka ny teti-bola-panjakana io ny zavatra mahafinaritra ny indrindra aloha dia hoe teti-bolam-bahoaka fa tsy anjakana akory le vola dia lasa tsy hita ny nalehany fa rehefa teti-bolam-bahoaka dia ohatran'ny ao anatin'ny daholo tsika menakavy ka ho hitantsika hoe avaiza le izy tonga aiza le izy ary tena tonga tokoa ve sa tsy tonga. Isa-taona misy foana izy io raha ho an'ny fiarahamonim-pirenena manokana
dia nanomboka tamin'ny 5 zay a no nanomboka nanaraka an'izy io a io tetikasy io ka miezaka ny andray andraikitra zay tena anay mihitsy zany. Io moa samy manana ny asany anatin'io zavatra io a dia efa fantatra moa zany fa ny mpanao politika zay azontsika tenenana anankiroa ny ao ny fitondram-panjakana, ao ny antenimieram-pirenena, ny solombavam-bahoaka zay manana anjara asankeo anatin'io a tsy mitovy mihitsy amin'ny asanay fiarahamonim-pirenena ny zavatra voalohany tena hoe eritreretiny dia hoe le vola ampiasain'io ve a izy fiantraikany marina aty amin'ny olo-pirenena tsotra sy any fampandrosoana teknika be izy io ka dia matetika izahay a miezaka ny iteny amin'ny tsipelina faran'izay mora azo fa raha ohatra tsika anaraka ny tena firesaka ara-teknika amin'io resaka teti-bolam-panjakana io dia ny zavatra sarotsarotra ka tsy izay ny tanjona fa ny tanjona dia ny hoe azon'ny olona rehetra ny lalana zay andehanany le vola ampandeha ho any amin'ny fampandrosoana zay. Manao ahoana ny fijerin'Andriamatora Arisaina ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana eto Madagasikara? Ya mamirina fiarabana amin'ny vahoaka ampijery an'ity fandarana ity ary mamirina koa fiarabana amin'ny Andriamatora Rakotoviringa zay ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny hoe teti-bola-panjakana na loi de finance io moa zany fanehoana ara-bola ny politikany mpitondra amin'ny ankapobeny, zay zany hoe loi de finance. Fa matetika moa eto amintsika io loi de finance io dia tsy mba mandray anjara firy amin'io ny vahoaka amin'ny hoe famaritana azy zany satria misy any conférence budgétaire. Amin'ny conférence budgétaire zany au moins mba tokony misy solotenany vahoaka miditra amin'izay conférence budgétaire satria ny olona manao conférence budgétaire dia matetika ny techniciana au ministère. Za tsy hoe manambany le techniciana au ministère fa tsy malala koa reo techniciana ministère reo ny etaetany vahoaka raha izay. Ny techniciana ny ministère koa matetika tsy malala ina moa ny politikany fitondrana satria io ny loi de finance dia expression budgétaire ny financière plutôt ny politika mpanjakana. Donc raha resaka loi de finance zany tsy fantatro hatreto za tsy malala hoe ina tokoa moa ny politika ny fanjakana, ina ny maika aminy, ina ny zava-dehibe aminy, zany hoe tokony misy zavatra priorisena zany amin'ny politika mpanjakana, misy zavatra urgent, misy zavatra important, donc arakarakin'izay no andrafetanao ny loi de finance. Inona no mahatonga an'izay filazan'ny fiarahamonim-pirenena zay hoe sarotra ho an'ny akamaroan'ny olona ny ahazo an'izay le lalàna mifehy teti-bolam-panjakana zay? Raha ohatra raisika tsotsotra dia vitsy angamba ny tokantrano eto Madagasikara tena manana mametraka hoe ahoana moa zany isika amin'ity taona ity ary dia ahoana ny amin'ny herintaona. Ao amin'ny tokantrano zany maminavina mahafantatra hoe inona ny tanjona, inona ny teo aizitsika mialeto akaria dia inona ny zavatra tokony atao amin'izany, aiza ny vola hoentina hamatsy an'izany. Ohatrohatran'izay le teti-bolam-panjakana fa eo anivon'ny firenena. Raha olom-pirenena tsotra zany raha mahita ny miliara be da be zay voasorotra ao anatin'io zavatra io, tsy fantatra avaiza ny aviany, tsy fantany hoaiza le izy dia manamahirana azy ny anaraka an'io akaikaiky raha resaka fiarahamonim-pirenena zany no eny anivony ny fotony. Noho izany zany misy fitaizana be da be le izy, misy fitaizana. Raha miresaka tsika zao hoe ahoana moa le conférence budgétaire, raha famolavolana io teti-bolam-panjakana io dia marina mihitsy fa miainga misy ambaratonga maro andehanana, tsy maintsy andehanana. Anisan'ny conférence budgétaire zay efa anisan'ny zavatra angatahanay amin'izao fotoan'izao rotaona zay mba anatsonanay anatrehana an'izany satria rehefa tsy manatrehana an'izany zahay dia mety tsy mamaly mihitsy ny etaetan'ny olona tsirairay avy ny zavatra ho rafetinao fa karazany anao ihany mialatsiny amin'le fitenenana hoe copier-coller ny zavatra tamin'ny taona ihany no alefeto amboarina kely fotsiny dia tsy dia tena misy fiatraikany loatra fa ohatrany hoe fanjakana ty asa fotsiny. Fantatritsika nefa fa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia be marary.
be ny zavatra mararo amintsika malagasy anisany ary zay ny tena zavatra tena hidiranay moa anatin'io resaka io dia ny resaka ara sosialy dia ny resaka momba ny fahasalamana ny anankiray ary ny fampianarana anankiray na ny fanabeazam-pirenena io raha teanao tsika manana olona matanjaka hiasa androso anaraka an'izany hoe tany mandroso zany dia mila fahasalamana mila hery mila fahaizana zany tokony anandratsika tsy azo fotsiny am'izao zany raha mandeha any amin'ny arabe fotsiny tsika dia be mimenjera marary makany amin'ny hopitaly tsika be ny tsy mitsabo mandeha any amin'ny fianarana tsika be ny tsy mianatra misy tabita be ao anatin'ireny zavatra ireny milaza fa mbola anisan'ny tena farahidiny Madagasikara amin'izao fotoana izao noho izany zany dia zavatra ngeza be io resaka teti-bola mpanjakana io na teti-bolam-bahoaka io mila arana ary mandeha tsikelikely ny fanaraha-masoan'izy io manomboka amin'ny famolavolana azy manomboka any amin'ny fandaniana azy any amin'ny fampiarana azy ary any amin'ny fanitsiana any zavatra zay tsy mety anyorina. Efa mpikamana teo anivon'ny gouvernement ianao Andriamatoa Raritsaina ary ihany koa efa solombavam-bahoaka tahaka ny ahoana ny fametrahana sy famaritana an'izay lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana izay. Alohan'ny dirako amin'izay ngambany aloha toizako le lala-kevitra zay torako le resaka teo io zany io loi de finance io dia fanehoana amin'ny arabola ny politika mpanjakana. Io politika mpanjakana zany tokony hita taratra ao ina marina moa tiany fanjakana tongavana hiady amin'ny fahantrana tokoa ve fanjakana sa hiady amin'ny mahantra dia arakarakan'izay no anaovana ny budget. Za zao raha nahita ny loi de finance tameritaona tamin'ny zavatra iny tsy hitako mihitsy hoe ina ny priorité ny fanjakana ina tokoa moa nanomezanao vola betsaka any ministère mpanjakana non tsy ministère mpanjakana fa mepaty misana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena na le dénomination le ministère fotsiny manahirana ahoana moa alefanao any ny tetikasan'ny filoham-pirenena le filoham-pirenena soa mihitsy efa omenao vola ny ao amin'ny Ambohitsirotra fa misy ino moa kitapom-bola be dia ao fa manina mbola lefa mbola misy zany ministère zany zay tokoa ve ny priorité sa handefasana investissement ve ny priorité sa ny fanamboarana zay social ny tenen'ny zokobeko taritra ny priorité tsy hitanao le izy fanjakana amin'ny teny hoe fa anao décentralisation vakinao loi de finance 20% ny budget ny vola no makany amin'ny faritra 80% aty ina ny décentralisation vita amin'izany donc zany io mila volonté mila mahasahanao zany manao zay manatanteraka zay politika anao zay amin'ny alalan'izay vola zay fa matetika manko ny loi de finance zay ministère miarakaraka amin'ny fitondrana ihany no omena kitapom-bola betsaka zay tsy hita koa zay lavanazy ohatra finance omena vola tsy fantatra 5% no or le ministère zay misahana zay mampijaly ny vahoaka non tsy hoe mampijaly ny vahoaka fa zay tokony hiaro ny vahoaka tsy manana budget ohatra zao ina mampitomany ny vahoaka mampitany ny vahoaka insécurité mba 5% ny vola avy amin'ny nitako tamy 2016 zany fa ty 2017 moa mbola tsy hita le izy tamy 2016 zara rafa nisy vola tany amin'ny sécurité fampianarana zara rafa misy tany amin'ny santé zara rafa misy nefa le vahoaka miamahantra io zany manontany hoe tena hiady amin'ny fantrana tokoa ve le fanjakana sa hiady amin'ny mahantra fandrafetana ny io misy araky conférence budgétaire isaky ministère zany manome ny volavola fandanim-bola ao aminy sy fampidiram-bola ao aminy dia misy balance zany amin'iny dia ao amin'ny mandeha am'izay ny finance sy ny ary primature no mandravona ny rehetrarehetra zay vita avy tety ministère ka izay no mbako manana amin'ny zokobiaty hoe tokony misy ary efa manao conférence budgétaire ny dirany vahoaka solotena amin'ny vahoaka tokony miditra ny mpandrara reo sima na sima sy ny tariny reo tokony miditra doly ny sokajy olona rehetrarehetra mba manome ny heviny koa mba ahakakevitra koa reny olona reny mba hahatsara mba hampandeha mba hampanjary
ny raharam-pirenena. Zany hoe tsy hain'ny mpitondra ve zany manao hoe mipriorisena hoe mametraka laharam-pahamehana amin'ilay teti-bola-panjakana? Raha ohatra nge atao bakotokana dia hoe ny fanjakana nge tsy afaka mitantana amin'izao fa tsy maintsy manana programme. Matoa izy lany teo tokony nanana programme araka ny tenin'ny Andriamatora ary saina teo. Le programme iny zany a tokony tanterahany iny satria izay ny nahalany azy. Samy manana ny anjarany ho ny anjaran'ny fanjakana manatanteraka ny zavatra nampanantena iny tamin'ny olom-pirenena satria izay zany nahalany azy. Ny mpanao politika sy ny mpanohitra dia miteny hoe ny anao ny programme nareo tsy mety fa ny anay mety no zany ary tsy mety zany itondranareo zany fa tsy zany laharam-pahamehana fa zao. Ny fiarahamonim-pirenena tsy izay fa rehefa miteny ny fanjakana hoe zao ny zavatra nampanantenana amin'ny vahoaka zao ny zavatra ho ataonay dia jerenay tokoa ahoana no natanterahany zany. Ho tonga tokoa ve le vola ao anatin'le izy ary ampiasainy amin'ny tokony ho izy ve le izy. Le resaka hoe aiza ho aiza ny fandrafetana an'le izy marina tokoa ahoana moa no ahafahanay hiteny hoe tsy mety nge zany ny fampiasana vola zany na tsy mety zany volanana zany raha tsy fantatra dia meloa misy ady hevitra any amin'ny voaloha mihitsy hoe aiza ho aiza ny nataon'ny fanjakana ao anatin'io teti-bola io miohatra n'izay programme napetrany zany hoe arakaraky n'le programme nefa ny fampiresahana zany no nampidirana an'le izy. Ny fiarahamonim-pirenena maro eran'i Madagasikara mahafantatra hoe tia ny mahamay any olona tsirairay avy samy mahafantatra jerena ao anatin'le programme hoe tia zany le zavatra eritreretina no atao arahany iny zany mahatonga anay ngeza be moa le satria fitondrana fanjakana zany tena misahana ny rehetrarehetra eran'i Madagasikara fa raha resaka sosialy fotsiny ho anyresantsika teo ary zay ny tena nidiranay ao anatin'io fotsiny dia valazaiko anareo fa asa tsy toko tsy forohana fa zahay izay manaraka an'io ary dia miantso ny fikambanana maro eran'i Madagasikara hiara hiasa aminay mba hahafahanay manaraka ny zavatra asan'ny fanjakana eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eran'ny tany sy ny fanjakana. Tsetsatsiaritra ny aho hoe nampanantena ny filoham-pirenena fa 3 volana dia voavany olany délestage 3 taona latsaka izao ny hitondrany teto amin'ny firenena aiza ho aiza inona ny fanataon'ny fiarahamonim-pirenena manoloana an'izay? Misy fikambanana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena efa niteny tsy nijoro mafy mihitsy amin'izany zavatra zany nilaza hoe ahoana moa ny isin'ny fampandrosoana sy ny atao amin'ity tany ity raha ohatra ka tsy manantsika énergie ahafahana amin'izany io jirotrany io manomboka any amin'ny industrie parapatoka tenin'ny olona tsirairay avy no sahirana amin'io zavatra io. Zay le fampanantenana pokaty afaka ny tsy miteny ny fanjakana raha ohatra ka fatany fa tsy ho vitany le izy. Raha ohatra kosa le izy fa ao anatin'ny tena finiavana amoaka ny olona ary zay ny zavatra laharam-pahamehana aminy ka miteny izy hoe vitako eo anatin'ny 3 volana ny lalana tokony nalefany tany tsy hitanefa zany taratra ao anatin'ny loi de finance sy ny programme zay napetraka dia ny fiarahamonim-pirenena ny CCOC moa eto zany manao an'le resaka suivi budgétaire fanarahana manaraka nyty resaka loi de finance ty fa izahay ao anatin'ny roy le mouvement roy io maro isan-karazany misy ao resaka hoe tany misy resaka rano misy resaka mine misy resaka maro isan-karazany dia miaraka daholodaholy rehefa tena mila ery ny mila atao teny mafy ny zavatra tenenina antso alefany amin'ny fanjakana hoe eto tokony hitandranareo fa lalàna tsy voaraka ny fampanantenana tsy ao ny olona mijaly volalany ny kolokolo misy zany rehetrarehetra zany ao anatin'le fiarovana ny olom-pirenena tsotra zay asan'ny ato ny fiarahamonim-pirenena. Iverena kely le tenin'ny docteur Rarisaina teo hoe ny ministera misahana ny fitetika asan'ny filoham-pirenena isan'ireo manana budget lehibe indrindra amin'ny teti-bola-panjakana aiza ho aiza ny fandrosoana teraka ireo amin'izao fotoana izao ahoana ihany koa mikasika an'ireo sehatra hafa toy ny hoe famokarana. Zay ho anteniko toa le mpitondra amin'izao fotoana zany tsy fantatro na tsy teto zareo tamin'ny fitondrana taloha reny na tsy mahay makalesona na tsy niany teto Madagasikara mihitsy satria zao zavatra ataon'izao zao kiatrano atrano ataon'izao manahirana anie satria ny olona mitondra zay ministera zay dia anisany toteny angamba na masiteny eo anatrenin'ny filoham-pirenena dia menazy volabe akina manama zay nefa le objectif tsy fantatro akory inona mo
ina tokoa moa ny atao amin'izany hoe tetikasa filopirenena zany eto ny tsy mila tetikasa ny filopirenena ny olona mila hoe ahoana ny tetikasa hialana amin'izany fantrana zany atonga amin'izany fandrosoana zany fa filopirenena zany mandalo zany 3 taona 4 taona 5 taona zany farafahabetrany miala fa ny olona eo ihany donc zany tsy tetikasa filopirenena tokony ataonao fa tetikasa pirenena no tokony apetraka koa donc zany reny ministère rehetrarehetra reny na ministère jono le ministère stratégique rehetrarehetra reny tokony ataonao zay ampanjary azy jono zany stratégique be zany mine zany tsika zao hitra anatin'ny eran'ny mine eran'ny pétrole tsika mikorotana tsy haitsika nefa mandamina an'izay satria le mpitondra tsy vonona hitondra le firenena fa tonga fahatany no zay zany le olana amintsika eto ka anika manao izy loi de finance copie-coller fotsiny araky ny teny zokobe ty copie-coller fotsiny kabariko moa zany efa plagiako manenina moa fa copie-coller fotsiny ataony tsy mifanahaka amin'ny etaetan'ny mpiaramonina mihitsy zavatra ataony zay zany olana eto ho an'ny tetibolam-panjakana 24 raiky amby 7.5 isanjato no hoan'ny ny tetibolam-panjakana no hoan'ny ministera ny vola sy ny tetibola raha toka 5 isanjato ny an'ny fahasalamam-bahoaka zay hoe sehatra iseharan'ny fiarahamonim-pirenena aiza hoaiza ny makasika an'izay logika ihany koa ve zay hoe any mampidibola betsaka fa tsy le ministera tokony asa ho an'ny vahoaka araka ny tenin'Andriamatora Arisaina tamin'ny 24 zay name recommandation io recommandation nataonao io tany amin'ny anteny mira-pirenena na tena nresaka zay tamin'ny commission dia efa nisy document nisy asa vadikasa mihitsy nataony hoe tiako ampiseho ihany lazaina ihany hoe ahoana le fomba fiasa satria fanjakana miasa ny fiarahamonim-pirenena koa miasa tsy tenitenenina fotsiny amin'izao ty zavatra hoe misy expert ny fandrafetana azy dia nara teknika matanjaka be ny fomba fanaovana azy misy pourcentage tsy maintsy arahanao misy norme tsy maintsy arahanao dia ny anay zavatra nataony dia ny hoe lasa zay nanangana comité anankiray namondrina ny société civile dia ireo société civile zao niaraka niasa zahay nanao atelier mihitsy andro maromaro niaraka ny teny dia nijerena dolodolo hoe inona ary tolo-kevitra ho ataontsika amin'ity dia nanao tolo-kevitra zay napetraka anaty boky izy nanatona ny commission zay dia niresaka tamin'ny commission zay tsy nisy voaray ny tolo-kevitra zay nalefanay tsy nisy efa fantatra fa betabe tokoa ny volan'ny hoe 5 isanjato ny ministère des finances efa nazavainy taminay le izy hoe izy nge mandrafitra nyresaka sy mamatsy ny rehetrarehetra reo dia zany mangeza be ny azy ohatran'izany ihany koa ny présidence amin'ireo projet betabe zay miditra ao mbola tenena aminareo koa les fonds spéciaux zay misy koa zay tena mila fantanina mihitsy satria zao les fonds spéciaux nge tsy maninona atao fonds spéciaux na 10 milliards d'euros tsy maninona ho an'ny filopirenena sy ny anan'ohatra fa zao amin'ny mahatetibolam-bahoaka azy ny vahoaka nge manome alalany amin'ny fanjakana andany zay zavatra zay raha ilainy zany hoe raha avaty amin'ny vahoaka kosa zany le izy miteny hoe eny ary fa mena fonds spécial ny ireo anandreo andehandeha hibaladilady eran'izao tontolo zao fa zay ngamba ny lalana mety azahoantsika vola sy ampandrosoantsika ka avaty amin'ny vahoaka le izy tsy maninona fa raha ohatra kosa ka kinafinafina nanaovana azy dia asiana fonds spéciaux migoavana be eo ary misy fandanina ngeza be dia eo aloha dia efa mahasosotra le resaka fandanina tsy manahirana be fa fampiasana ny tokony io satria volam-bahoaka no ampiasainao fa tsy volam-bahoaka no laninao tsy volam-panjakana ohatra mandany satria mpanjaka dia andany volam-bahoaka io aty amintsika io miainga tsika miteny hoe zao anaovana azy ahafantarana hoe zao mampatonga azy aty dia amin'izay fotoan'izay zany dia rehefa marary tsika ty amin'ny resaka ara sosialy raha resaka ty amin'ny fahasalamana ohatra ka tsy menjera any izy fa 5 isanjato fotsiny nenay moa fijerina an'izy dia zao 10 isanjato no napidirina tao anatin'ny loi de finance 2016 zay ve ny fanarahana tany amin'ny international amin'ny resaka OMD amin'ny resaka ODD raha tsy ao anatin'izay le izy dia mialatsiny fa miteny zay hoe tsy ao anatiny ka tsy manaraka an'le norme isika fanjakana ny olona zay nylaniana nalefa anao mission anyvelany manao sonia amin'ny alana mivoaka malagasy dia tsy mampiatra ny zavatra tokony ampiarina dia eo zay miteny
miteny am'izay hoe fanjakana mihoatra ny tokony ataony no ataony tsy manaraka ny ho anareo ary ve ilaina le fonds spéciaux zay foana lazaiko anao araky ny ary tokony fantatritsika mihitsy zany raha ohatra ka azavainy inona no ilana ny fonds spéciaux de bodinina sa sina debaly izy de kena fisolombavam-boaka ny mandany an'ireny ny tokony mandany de raha ohatra ka manaikiny ao de zay le resaka démocratie le izy fotsiny raha ohatra be loatra de ka tsy ao anatin'ny mangarahara de eo miditra le hoe bonne gouvernance sa mauvaise gouvernance mahay mitatana sa tsy mahay mitatana any amin'izy ny vola sa tsy any amin'tsisy ka raha tsy any amin'tsisy ny vola de misy sanction misy zavatra mianjerany amin'le fitondram-panjakana. Ahoana ny hevitra dokotera mahakasika an'izay hoe fonds spéciaux tsy hita ao anaty loi de finance? Za aloha resaka fonds spéciaux marina fa hoe ny lehibe ny androm-panjakana no manana an'io fa tokony faritana hoe spéciaux entina ampandroso ny mpiaramonina sa entina ampandroso ny fianakaviany io zany tokony faritana fotsiny zazaka ny tokony izy fa za tsy de hoe manana tiany ambara am'izay fa nisy fantanina atao miteny hoe ahoana miteny to le vola be any amin'ny ministère sasany vola sikotsindrom-peany le olana ho a de eto ny kiakamakama kiatranatrano zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena no manimba an'ity fireneny ity zay zany tena olana misy amin'ny kanika na hatra amin'le teti-bola avy mbola atao zay raha tsy HVM anao raha tsy misy ny HVM anao de tsy mahazo en tout cas misy fa HVM adolony ao iny tsy zavatra fa le akakaiky ny président zany raha akakaiky ny filona HVM anao zay zany mahatonga le midangana be le vola mihinan'le ministère anankiray le tena momba ny fototrafitrasan'ny filoham-pirenena fa fantany napetraka hitondra fampandrosoana ve zany sa tsy hitondra fampandrosoana fa valiko satria zay le fantanina tsy hitondra fampandrosoana zany tsy hitondra fampandrosoana amin'ny vahoaka zany satria le tetikasa mihitsy tsy misy ane le tetikasa mihitsy tsy misy ahoana ary ny afahana manara-maso an'izay hoe fampiasana ny volam-bahoaka zay fantatra ny solombavam-bahoaka ve ny asany atodika atao manontaniana ianao efa solombavam-bahoaka fantatra ny solombavam-bahoaka ve ny asany sa lany laniana fahatany fotsiny ty lalàna mifeny teti-bola ty ahoana ihany koa ny fanaraha-maso azy ohatrany masika be le hoe laniana fahatany nefa mety zay tokoa ny zava-misy satria zao matetika io loi de finance io boky be io tsy voavaky ny olona tsy mahay mamaky azy ny olona mahay mamaky azy any mavaky azy vetivety nefa ohatrany tsy de mino le solombavam-bahoaka tsika am'izao fotoana zao tsy hoe manambany azy akory lanym-bahoaka rao hoe manana capacité amaky an'izay anatin'ny 15 jours fa matetika io loi de finance io 15 jours avant mba tsy tenenako hoe herinandro alohan'ny faranan'ny session no atotonao amin'ny parlementaire zany amin'ny chambre anankiroa de lanina fotsiny lanina eo moa zany ndraindray ny député manao chantage zavatra hitantsika am'izao fotoana de hoe resaka katikaty tsy lanina io raha tsy mahazo katikaty zay lasa matérialiste be le député donc maheno an'iny le mpitondra mitondra malety izy lanio fa tia malety donc zany ngamba nandeha le teninao teo ngamba lanina fahatany izy ianao mety zay tokoa masika le teny fa mety zay tokoa ny eo donc zany tsy voara-masony député tsony zany ina marina moa voasoratra tao tsy voara-masony na le tome 2 amin'io loi de finance iny ao ny tena mistipulé ao tsara mihitsy hoe zao nisan'ny sekoly zao nisan'ny ina moa hôpitaly amboarina zao isan'ny stipulé ao izy nefa tsy voavaky ny député zay de ataona ahoana moa ny anara-maso azy am'izay fa ny zavatra maiky ny député fotsiny hoe miainy atsika zay miainy atsika zany tany telo taona tatatso hoe katikaty mamaky azy de manao chantage izy par rapport am'izay de ny atony zany tonga de mamositra vola de lano azy le inona ny efa nataon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fanao politika ihany koa am'izay fanaraha-maso ny fampiasam-bola mpanjakana zay ny fanaraha-maso maromaro raha ohatra ka ao anatin'ny fitondram-panjakana moa izy de misy nireny inspection générale de l'état reny mijery hoe ahoana marina misy ny contrôle
misy zany misy service financier contrôle financier misy zavatra maromaro zany afaka ampiasaina raha tiana ampiasaina raha zay aloha fandrony rehefa misy ny loi de finance dia misy ny loi de règlement dia ny anteny miram-pirenena koa moa zany afaka tsara mihitsy mandany na tsy mandany an'le loi de règlement raha ohatra ka tena tsy nisy tsy nety tao anatin'le fandehany ny anjaran'ny fiarahamonim-pirenena zay olona akizikely le mouton ozy ry zalahy le ondry zay tsy dia misy mampitahotra loatra nefa kosa tsy mijanona mihitsy ao anatin'ny asa zay atao rehefa ny tena hoe manao recommandation zay dia alefanay le izy dia jerenay avy eo amin'ny loi de finance manaraka hoe rehefa nalefanay ary tamin'ny heritaona alefanay tany amin'ny satria tamin'ny heritaona nitratra zany tamin'ny 2016 dia tany amin'ny travaux de commission ny anteny miram-pirenena resaka nge zany azavainay amindrareo nge zao mahatonga an'le zavatra angatahany fa tsy hoe akory hoe atsipy ohatr'izao fotsiny efa misy fampadinihana dia lazaina amindrareo hoe zao ny tokony mahatonga anay ametraka an'ity tolo-kevitra ity ary izy ity dia efa navoaka médiatique nalefa tamin'ny ainao manjery mihitsy satria tsy olona hoe izaho rery na olona telo na efatra fa fikambanana maromaro no naka expert hijery araka ny teninao teo hoe voarafitra mety ve io tetibolam-panjakana amin'ity taon'ity vita iny ka rehefa tsy nandalo le izy dia niazonay atao amin'ny manaraka dia miditra amin'le manaraka indray ny taona manaraka dia tonga zay tamin'ny zavatra efa nataonay tamin'ny heriny dia hoentinay miverina indray amin'ity jerena indray dia mampita zay hoe rehefa zao ny zavanisy zay no natoronay zao ny lany tiany ny rectificatif tia indray zany no arosonay amin'ity 2017 tsara ny lazana aminareo fa manao zao zay atelier amin'izao fotoana zao atoato anao an'le établir an'le recommandation 2017 amin'ity loi de finance initiale manaraka ity ny fomba fanarahana zany amin'ny voalohany dia ny voalohany indrindra aloha miditra amin'ny ambaratonga eo amin'le fandrafetana azy zay zany hoe hatrany amin'ny any amin'ny ministère no any dia manomboka fampiresaka hoe ny atao amin'ny santé ve tena manaraka tsara ny zavatra angatahandrareo ny eo amin'ny atao amin'ny ino moa ty izy fanabeazana ve ohatra ohatran'izay ny tena izy araka ny plan national de santé zay efa miprésentena tamin'ny heritaona zay nanao an'ny fampandrosoana ny any ambanivohatra fa zavatra ngeza be daholo moa zany amin'le hoe famokarana ny resahanao teo dia hoe aleo aloha tsika amin'ny fanabeazana sy fahasalamana amin'ity dia tsy mijanona mihitsy fa mipetraka daholo mitolo-kevitra zay avy aty aminay rehetrarehetra ary afaka alainay le izy avy eo ampatsiahivina hoe ahoana tokoa moa ty zavatra ity ny farany indrindra satria ny tena zava-dehibe moa ao ny resaka hoe lalàna mife fa koa anisan'ny zavatra azon'ny fiarahamonim-pirenena atao dia mijery eny fotony mihitsy amin'ny alalan'ny fikambanana zay misy hoe raha ohatra ka nanao tsika misy any hoe sekory anankiray tokony misy klasy efatra dia telo le osa roa ndatabatra ampy sa tsy ampy misy jiso sa tsisy jiso zavatra ohatran'izany amin'ny fandaniana satria io indray misy indray ny kolokolo aorinan'izay fantaniko farany alohan'ny ovatsika no anatin'ny loha hevitra faharoa inona ary ny vahaolana ametrahana tsy azona antoka amin'ny mangarahara amin'ny fampiasana ny volam-panjakana ye inona sosokevitra zanao ny mpanao politika manana sosokevitra foana anatsarana fa ny olana zany ty mpitondra amin'izao fotoana ty tsy mba manana zany hoe capacité d'écoute zany na zavatra ka za zao mahita ahoana ny atao mba hanaraha-maso io volavolan-dalàna io zany ny olana manko eto amintsika dia zao tsy fananantsika politique nationale mihitsy tsika tsy mana politique nationale zany eto zay ny tena olo atsika eto zay fa mandrafindrafitsika loi de finance zay metimety atsika tsika zao miteny hoe tsy fantatro hoe nahita fomba firesaka tanoany angamba le hoe industrialisation inclusive ho hita ao amin'ny loi de finance hoe zany industrialisation inclusive zany de quelle manière sinon tsika zany ohatra hoe taitay bombony fotsiny mamoaka an'le nomenclature na tsy fa vocabulaire nefany ny zavatra ataontsika ato tsisy mifanahaka amin'izany mihitsy
donc zany raha anao zany anaramaso any anao amin'tya nefa zavatra taony zalahy hafa sarotra be le zany faharoa ny eto koa ny anay zany raha rafitra mbola misy amin'izao fotoana zao sarotra be no hanaranao maso satria rafitra zay mametraka kolikoly be misy donc zany anaranao an'izay na idénoncer azy ianao satria ny kolikoly avolenta ny ambony manao azy de tsy voarako ao foana hitatsika ne zany navoan'le inspecteur d'état tany Tsimotsimo iny hitatsika de le olona nanaramaso ndray nanao ny marina ndray no nasorona zay le kolikoly zay mbo imamasina le toerana eny tompoko manana valy an'izay ve ianao ndra matorako tofiringa ny anay misy mbireny mitolo-kevitra foana tamin'ity taon'ity moa zany le izy aloha de ty resaky ty de atsika malagasy rehetra na mifanjakany zany na mpitondra fanjakany zany na mpanao politika zany ny amin'ny fiarahamonimpirenena zany tsika gasy ray dôly any atao anatin'ny sambo anankiray tsika rehefa tsy haitsika no mahay miady tena mahay miady samy manana ny ndraikiny mahay miady eo amin'ny toerana zay misy azy tsika ihany tsy andeha lavitra zay ny tena marina de le izy zany alefa foana ny tolo-kevitra avaty rehefa misy tsy mety de alefa le izy ny anay voalohan'ny angatahanay satria isorana ihany aloha ny ministère finance satria efa manomboka misokatra tsikelikely izy amin'izao fotoana zao amin'ny fiaramiasa zany tsy milaza zany akory hoe tanteraka amin'ny resaka mangarahara efa manomboka misy ary isorana zany satria rehefa tsy azo lokonge ny zavatra ilaina esana de tsy afaka mandroso mihitsy ianao na hiteniteny foanao fotsiny eo ary ianao hoe fa mba misy fiaramiasa kosa ao anatin'ny zavatra ny fankatahana amin'ity de le enveloppe budgétaire satria moa io misy an'le ministère zany mamoaka hoe tiany ny alefany amin'ny vola ilainay amin'ny heritaona de avy eo de manapaka ny finance de tsy miteny hoe zao no ahoana ny nanapahany an'iny iny zany tsy hitanay iny raha tsy hitanay iny sarotra aminay ny andeha ifandresy lahatra rehefa tonga ny fotoana hoe ahoana marina moa natonga an'ity ino anao atao am'izay angatahanay zany zay mba ho isy mangarahara kokoa faharoa de les conférences budgétaires io conférence budgétaire io tena marina mihitsy fa angatahanay mba hahafahanay hiditra ao anatin'io ifandinika miaraka amin'ny fitondram-panjakana de amin'izay fotoana zay koa mba ho misy fetraikany kokoa ny zavatra ho tanterahana zay zany ny zavatra anankiroa tsara ho fantatra ihany fa ny fanjakana nge malagasy ity zao anatin'ny famitotoloana manana bailleur de fonds international tsika misy partenaire tsika de misy mijery ny fahaizana mitantana eto Madagasikara ao anatin'izany ny mangarahara de misy noty mihitsy io am'le resaka évaluation PFA ohatra amin'ny resaka mifankararahana ka raha ohatra ka ao anatin'ny tsy mety nataon'ny fanjakana voasazy izy amin'izany tsika malagasy ny voasazy angamba tsy soa ho anizana ho anizy zay zavatra zay mialohan'ny rosotsika ao anatin'ny adihevitra faharoa dia anaraka fanadihadiana isika resaka ny tontolo ny COMESA zay raisiny eto amintsika ihany koa arahoary nanomboka androany tetsy amin'ny CCI vato ny fioanamben'ireo filohampirenena mpikambana ao anatin'ny tsena ny COMESA. C'est la première fois que Madagascar reçoit une réunion au sommet du COMESA. Voalohany no nandray fionambe tahaka izao Madagasikara, voalohany ihany koa no nandray ny COMESA. Mahafaly izany ary entina hiezana ihany koa, fotoana iray ihany koa entina mampitombo ny fifampitokisana iraisam-pirenena. L'amitié et l'honneur que l'organisation nous a fait. Ratsorina ny zavantranga napetrapetraka ireo filoham-pirenena 12 ny firenena malagasy. Ny filoham-pirenena zimbabweana ihany no tonga nivantana, ny ambony kosa nandefa solitena. Voalohany no nandray fionambe tahaka izao i Madagasikara. Raha atao ny jeritodika, ny taondasa filoham-pirenena miisa 9 no tonga nanotrona ny fionambe ny COMESA tany Addis Abeba. Tany Kinshasa kosa ny andiany fa 17 izay notronina filoham-pirenena miisa 13. Tamin'ity andiany fa 17 ity filoham-pirenena 7 no nandrasana ary vice-président miisa 5 miaraka amin'ireo ministra isanisany. Nitotsaina androany ihany koa ny fifamindra-pahefana teo amin'ny Etiopia sy Madagasikara amin'ny fitariana ny COMESA manomboka eto i Madagasikara no mitarika izany ao anatin'ny heritaona.
now handing over the flag and the emblem of COMESA. I'm holding the biggest instrument of power. Mazava ihany koa fa tsy tonga nanatrika ny fifamindram-pahefana ny filoha Etiopiana ka ny ministry ny teti-bola Etiopiana no nanao izay fifamindram-pahefana izay. Hatreto, mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe inona ny antony tsy nahatongavan'ireo filoham-pirenena ireo na dia nirairaina aza ny fahatongavan'izy ireo. Tsy tomombana ve ny lafiny fandraisana sy ny fandriam-pahaleman'ireo filoham-pirenena sa tsy manan-danja amin'izy ireo ny loha-hevitra izay niraisina. Ary ny nahavariana dia ny filoha Zimbabweana irery ihany no tonga. Sa tafaray ve ny tisiny manina satria mitovitovy ihany ny fomba fitantanan'izy roa ny firenena raha ny lafiny fitrandrahana harena kibon'ny tany no resahina. Avy hatrany dia ampidirina mitrandraka diamant ireo Sinoa, avela malalaka ary arovana na dia tsy misy taratasy mazava aza. Tontranga misy, any Mananjary, Somamanina, Tsarazaza sy any amin'ireo faritra maro ka ny vahoaka ihany no avela miady rery, Tsirarahina, Tsenona ary tsakitsahan'ny vahiny ny zoma olona. Ny rairaina ihany koa no hoe fankatoavana iraisam pirenena saingy nazava aloha androany fa tsy nisy lanjany loatra matony ampahany amin'ireo filoham-pirenena ny tsy tonga. Ity fionambe ity izay isany nandraindray ny fitondrana ankoatra ny fionambe ireo firenena amin'ny teny Frantsay. Anao ahoana ihany koa ny fahavitriany avy amin'ireo firenena amin'ny teny Frantsay ho avy eto Madagasikara mandritra ny fionana ny tampony andraisan'ny fitondrana. Ampahafantarina fa nisy ny delegasiona ho avy eto Madagasikara araka ny filazan'ireo tompona andraikitra dia amanarivony ka ho sarotra ny fandrindrana ny lafiny rehetra indrindra fa ny fandriam-pahalemana. Notanterahana teto amintsika ny fionambe fa 7 ny COMESA inona ny tombony misy vokatsoa ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra lavitra ny Antananarivo ve zany Andriamatoa Rakotoviringa? Fivoriana antapony resam-pirenena ireny aloha dia fantatra fa tsy hoe androany sy rapitsako dia fa hoe mitombo mivary any tsimona hoe tsisy zavatra izy tsony zany zany ary fiheverako azy ilaina foana mifandray amin'izao tontolo zao indrindrindrindra moa fa raha ohatra ka jerentsika teo moa zany dia mbola vitsikely ny filoha tonga tetra zany hoe mbola tsy dia tena matanjaka Madagasikara andray an'ilay zay ndikany efa matanjaka an'izay moa Madagasikara tsy maintsy ho avy eo ihany izy fa ny manaraka hoe mbola tsika indray zany raha tsy diso no filohan'le COMESA mandritra ny herintaona dia mba afaka misy zavatra atao malagasy angamba ao anatin'izay zavatra zay afaka rarotina kely. Hevitro manokana ity tsy hevitry ny tsisy resaka momba an'izany fa amiko satria amin'ny fiainana mba mpandarah ihany koa mihevitra fa amin'le mahakaiky ny Afrika tsy nanan'iny amin'ny Madagasikara sakana misy miena kokoa sakana angamba mifanerasera ny entana sy ny varotra tsy hitako izay mety maharatsy azy raha itsika miditra amin'izany fa tsy ho rendrarendra fotsiny ihany ohatra ny rendrarehetra hoe rehefa misy fandraisana dia manao dia manimba raha ohatra ka raisina mihitsy le izy ampandroso amin'ny Madagasikara amin'ny tena misy dia tsara le izy ny akoatran'izay anazy Andriamatoa Rasaina misy vokatsoa ny vahoaka ny anaidrano ve ny fandraisan'ny Madagasikara ny COMESA fa 7 ity? Za aloha sarotra be amiko ny iny hoe isy vokany amin'ny vahoakany any Ambandravikazany ny fandraisantsika ny COMESA satria manino COMESA io tsenam-barotra ray zay misy firenena vitsivitsy na maromaro aty Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo ao Madagasikara ao anaty. Madagasikara nefa tsy vonona amin'izany faneraserana ara-tsena zany satria tsy manana politique nationale na industrie tsika ary fanjakana tsy afaka na tsy te mihitsy hanampy ny industrie zay efa misy eto zay ny mampimenimena ny losim reo syndicat-ny industriel atsika reo or le thème resaka industrialisation tsy afaka mihitsy donc zany amiko mbola lavitrezaka zany hoe sy ny vokany anjavy nefa na zany aty zany ny some ohatran'ireny ilaina ihany
fa fanontaniana fotsiny avivako efa fotoana andro hoe nandresantsika azy vonona ve tsika nandre azy hita zany tamin'ny reportage nisy teo a matoa ro filoham-pirenena ray ihany ngamba tonga teo Mugabe fa ny sasany tsy tonga dia mahafata zany sasany mbola tsy vonona mihitsy Madagasikara fa mbola kirenarena fotsiny le izy jevy tsara fa tany Congo tany Kinshasa zany ao tany miady nefa niany tany miady firy ny tonga tany zany ao teny hoe 3 nefa tany miady Madagasikara tsy tany miady fa namoana BRDM nefa ray ihany ny izavy ary na sehatra inavy ny tokony hisitraka tombotsoa avy amin'ity COMESA ity 8 eo ny toyany sy fanapa-kevitra zay niraisina teo anivon'io fionan'io tsy maintsy misy résolution amin'ireny tsy fantatro za mbola tsy naharaka akaiky moa amin'izay zavatra zay fa ohatriny rehetra ihany io raha toa ka ampiarina tsakasy andavany ho an'ny tompontsoa firenena sy ny olona ao aminy ny fidirana ao anatiny reny fikambanan'ireny dia amiko raisina tanam-polo ary ezahana mba handeha ho amin'izay miankotran'izay amiko tsisy lalana mihitsy aloha ajanona rehefa tsy vita aloha tsy satria tena vao maika mandany volatsika mahatonga malagasy tsy fankahazo fa raha ohatra kosa hita hoe misy tompontsoa azo ny orinasa ny industria amin'ny alalan'izany misy varotra mandeha amin'ny alalan'izany misy vokatra voavarotra amin'ny alalan'izany misy mandeha ny fambolena ny industrie ohatra hoe arabasoa arabatsara fa tsy vita androany zany fa tsy maintsy miandritsika amin'ny fampiarana hoe inona ary tompontsoa azotsika miditra ao inona ary tokony ataon'ny fanjakana manoloana an'izay hoe amin'ny mpandray mpampiatrano an'ilay fionam-beany Madagasikara mba azony Madagasikara tombony bebe kokoa inona ny tokony ataon'ny mpitondra ny olatsika ny tamin'ity COMESA ty tsy nanana tsy tafiditra tamin'io fanomanana COMESA io ny vahoaka malagasy zany tsisy intégration ny vahoaka mihitsy io COMESA fa natao kinafinafina tany nareo mpanao gazety angambany mety mahatsara an'izay mety mahatsapa an'izay koa satria nareo koa anisany ataon'ny kilabor tamin'ny resaka COMESA dia ina ary tokony atao fanjakana aminao zay hoa mbola averiko ndraiky za zany amin'ny mampanao politika anao raha hitondra firenena zany tokony misy foana amin'ny politique nationale tsika eto io resaka arabarotra amin'ny COMESA ina moa ny vokatra tsika ny misy déficit commercial ny zao tsika ny aondratsika kely ny afaratsika betsaka fa tiantoko ane zany zava-misy amin'ny COMESA dia zao misy entana alefanaina amin'ny sinoa transitiavanao Egypte dia anatin'ny COMESA dia miditra aty amintsika miditra kaboraraka aty amintsika dia lasa dépotoir zany Madagasikara satria manina satria tsy manana industrie tsika na resaka savony fotsiny manina moa savony be da be ohatrany tsika ny manana industrie mpanao savony manina tsy ny industrie mpanao savony tsika iny no ampiny fanjakana mba azahoana mamokatra tsaratsara koa sy betsaka kokoa toy zay ianao anafatra savony zay tsy fantatrao fiaviany mody asiana etiketina avy any Egypte dia lefa ty nefa savony mamparary hoditra mampaniny zay zany olo atsika industrialisation tsika tokony ana politique ina marina moa tena tadiavintsika ty tsika tsy afaka manondra niny donc zay tokony le vokatra zay eto amintsika tokony haitsika no manodina azy ho arena zany hoe le otrikarena rehetra haintsika no manodina azy ho arena mba hazahotsika manondrana azahotsika inao zany mifampita amin'ireo firenena rehetra sy raha tsy zay tsisy tika nanaovantsika an'io lasa dépotoir foana tsika lasa ataon'olona fitadiavam-bola tsika ny hevitra mahakasika an'izay ndray matora kotofiringa inona tokony ataon'ny fitondrana le io aloha dia tsika nge Madagasikara ty ariana be amin'ny rehetrarehetra na varotra na industrie na productivité na sy ny rehetrarehetra raha ny tena marina zany tsika rehefa miditra ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy zavatra azotsika ihany traikefa ny olana amintsika ary raha mbola hiverina amin'izay dia ny hoe aitsika ve no mitsinjo hoe aiza ny tompontsoan'le firenena sy ny sehatra privé ny sehatra tsy miankina ao anatiny satria anjaran'ny fanjakana manao an'izany manome sehatra
ahafahany tsy miankina mampandroso n'le tany raha ohatra zay ny fandehany ka ampidirina miaraka ao ny tsy miankina dia tsy maintsy misy fiatraikany ho atsika zay zavatra zay raha ohatra kosa adina fetsifetsy lahy kely madinidinika ohatran'le filazana hoe manao aferafera kely aferista kely business kely tsisy dikany rehefa misy ohatran'io de le mpampanofa automobile sakafo zay fotsiny mahazo tombotsoa de mafaty antoka be ho atsika Madagasikara fa raha ohatra kosa ny fiarina no haitsika mampandroso azy miaraka amin'ny sehatra tsy miakina eto Madagasikara zay betsaka manam-pahaizana sy manana ny vola afaka manao an'izany igny voatenin'ny Andriamantoa rahatraina teo fa misy eto ny mpanao savony misy ny mpanao zavatra maro isan-karazany raha itsika mampandroso amin'ireny ao anatin'ny fisitsika iraisam-pirenena zay ny tedavana iverenana le tenen'ny docteur Rarisena teo firenena 20 no mpikambana ao anatin'ny COMESA filoham-pirenena iray ny tonga ndika iny zay ho anao amiko zany raha vakiko tsotsotra fotsiny le izy voalohany aloha ny président tonga teto de dictateur hoe manaika ny fitondrana jadona le tonga teto io zany donc misy dikany zany matozy tonga teto faharoa maninona tsy tonga ro président de république sasany ro na chef de gouvernement sasany ro satria mahalala sady izy fa Madagasikara de mbola tsy vonona am'izany COMESA zany zay ny mahatonga ny SST ny kabary be da be ny kabary tao manao SST ny dôly manao SST ny dôly ohatry hoe atao ty fa mila tsara tantana aloha tsy fantatro na azony mpitondra SST ny kabary tao za manko na ino ihany donc zany fahitako azy tsy matoky zany zareo fa mety amin'ity taona hitondrany Madagasikara tya mandany Madagasikara amin'ny COMESA tya tsy zavatra andeha de tsy andany fotoana zany izy fa makina tsotsotro zay nefa na zany na tsy zany azo atao ihany ny positive zay raha ohatra ka hainy fanjakana mba tokony tremplin amin'ny fampandrosoana tokoa le COMESA raha ohatra ka hainy fanjakana raha hainy no mpitondra roa no manao fa ny olana zany amitsika eto ezaka économitsika lasa économie ino moa filaza azy palatiale économie palatiale zany hoe économie en palais ny olona ao amin'ny palais ao zany no mitantana ny économitsika miaraka amin'ny kolikoly miaraka ny tsy faiza mitantana rehetrarehetra izy no manao midiriger l'économie zay zany ny olana ary fantatry ny mpitondra fantatry ny international anie zany fa économie palatiale eto amitsika eto donc zany somary tsy de nazotra zany le président sasa zay zany fa ny zany toizako fotsiny ina tokony atao amin'io de tsotra kely ny mpitondra tokony manao ezaka mba hanampiana mba manome ino moa zany environnement favorable amindro mpandraraha tsy miankina roa fa tsy fetsifetsena foana satria ny olana ane de zao no sima zao teny mbola maka exemple foana sima zao tena nyteny mihitsy hoe misy déclaration maromaro nataonjareo tany amin'ny gazety satria misy concurrence déloyale eto Madagasikara zareo mandoetra manina nefa ny sasany manao fraude fiscale manao fraude douanière tsy maninina fa le orinasa tsika malagasy no kapona no vonona anika lasa tsy mety mahazo toe-karena ambony mihitsika am'izay fotoana zay inona zao andikanan zay tsy fahatongavan'ireo filoham-pirenen'ireo resaka kitsipony resaka eto raha ohatra ka manana toerana anankiroa tokony ho aleny filoham-pirenena anankiray de mijery izy hoe aiza ny tombotsoako ho ato asa ho ato matoa izy zany tsy makaty de ato zany ny tombotsoa misy tombotsoa hafa zany tsy de kely zany ny tombotsoanao katy zay aloha ny zavatra misy raha ohatra ka fatany fa ohatra ny zany mame ohatra daladala fa ho avy eto ohatra Obama ohatra mandalo eto mba hijery an'izany Afrique zany na mandalo eto ohatra ny tsy fantatro ny eo amin'ny Afrique du Sud ohatra hitonga na tsy haiko zay tonga eto de mety ho taitra ihany ny sasany hoe tsy maintsy ho avy izy na ao anatin'le dinikasa hoe misy dinikasa mahaliana azy horaisina aty amin'le faratapony de mety ho avy izy fa mbola tsy tonga tamin'izay ngamba
dia tena li izy ny fahitako azy dia tena mamaritra amin'ny Madagasikara mahantra aloha tsika mbola lavitra fa tsy maninona za hitako hoe tsy maninona satria raha ohatra ka misy filoham-pirenena efa nysolotena tonga teto fa nyratsy be ka ohatra ka hoe filoham-pirenena roa tena le dictateur ny tao dia na ny sasany ary na solotena ary tsy nisy zay ny hitako hoe ratsy be fa ohatry ny rehetrarehetra io miana mandeha tsika dia anjarantsika ny mahay manararoatra ny fisitsika ao anatin'ireny fikambanany ireny ary tokony azy atsika miady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny lazaiko teo manomboka zao moa zany mampalahelo satria tena tsy mety zany raha resaka protocolairement aloha fahitako azy hoe le ministre ny Éthiopie nanome an'le any filoham-pirenena atsika ohatrany somary menamena zay ihany raha zany filoham-pirenena na za malagasy ary mody zaka hoe tena zay zany nanaovantsika ny draro atsika dia ohatrany tsy mety ihany fa tsy maninona rehefa ikentsika fa zay le izy dia amanao tsara kokotsika manaraka ary rehefa tena misy zavatra azo atao anatin'io dia tokony ataontsika zay azahoanan'le izy manahoana ihany koa ny fijerinareo ny fanomanana niny fianomben'ny komeza iny ny resaka fitandrona ny filaminana reo fiara mifono vy isan-karazany nandeha teto amin'ny manodidina ny aksa ivato le izy moa resaka fanomanana teneninao tsika tsy fantatro naloha zay zany tsy nalala mihitsy hoe ahoana moa le fanomananao ahoana resaka protocole zava fa tamin'ny fotoanany na tonga ny Mugabe no nisy an'reny BRDM tamin'ny androny Abakoka reny no navoaka teto tsy fantatro na mipoka na tsy mipoka reny tsy haiko fa navoaka natao parady amiko tsy haiko za tsy paramila fa nanao SN fa tapatatro ihany rehefa anao iaro ny fiainan'olona ambonjany tsy miseseo anao zay mahatonga reny garde corps reny manao tsy manao teny militaire izy fa teny civile ny ataony zava tokony ataony fanjakana tamin'iny raha reo mpitondra reo dia hoe tokony napetrana raha natahotra sao dia misy olo anankirotana napetrana tamin'ny teny fiarahamonina teny reny mpandray ina moa zany renseignement rehetrarehetra reny zany tokony apetrany tany fa tsy ny BRDM tamin'ny androny Abakoka reny no avoakanao eto sady mamenatra le izy mamenatra ary mbola amplusn'zay resaka protocole tenenin'ny zoko be zay za lo hoe tena manoko tena sady menatra amamalagasy menatra tena un ministre de finance no manao passation amin'ny président de république amin'ny malagasy mamenatra ninina teneneto mamenatra zany fomba fijeriny fiarahamonim-pirenena niny fanomanana niny fianombe iny raha mamoaka tanky aloha anao dia raha misy mieritreritra mampitahotra ihany le izy satria ny amin'ny tany misy ady mivoaka reny za manokana aloha tsy dia matahotra loatra misy tanky satria fantatro fa tsy olona manokana mitifirony reny dia tsy matahotra mihitsy fanfantaniana petraka dia hoe raha ohatra ka misy anton'le fiaramanidina tena enjana be avy any velany hoe tena hiatako tokoa ary dia ho fatin'iny tanky iny ve sa tsy ho fatiny vasy satria efa nisy fanazavana zany meny manambonahitra eto milaza fa hoe bon ilaina le izy fanazavana le izy za aloha raha tena marina za moa tsy dia tia resaka adiady sy basibasy mampiseho ty efa mifilaminana ny ilaina sy mifampandrosona ary nefa raha ohatra renao amoaka dia ohatra mahatsiara any le resaka hetsika be eny amin'ny aéroport manao kely entraînement le GIGN nefa tsy hita be niany rehefa tena misy ny zavatra be mitranga eto Madagasikara za zany momba zay mbola tohizako kely fotsiny tohizako kely naina moa navoaka reny BRDM be reny dia nisy fanazavana nataony général-ny gendarmerie ray iny hoe fa zao ny fanarana petra za mba fa maromaro ihany zany somena andanako zay fa mbola tsy nahita zany tanky zany hoe mipetraka hoe misy sommet dia asiana tanky eo donc amiko zany tsy fantatro hoe na faiblesse ve reny dia hiteny zany zareo fa fanjakana dia vonona iaro anareo dia c'est ridicule ty fotsiny teniko anao misy tamin'ireo délégation reny misy namako zay niara niandra tamiko Ethiopiano miresaka tamiko anao izy taminy tsika nianatra tany anyteny anao fa tena manitra be Ethiopie izy ary teny tamin'ireo fotoana zay tena manitra satria zay navoaka antsika taty ny sariny Ethiopiana manitra fa zao izy mba tsy tezitra amiko ve anao raha zany tenao fa manitra loatra risana zay zany teny tamiko
tsy zay aro izy président nay tsy makaty kory fa ny ministre ny financenay entiray makaty satria tsapanay fa tsy ho zakanareo kory ty présidence ny comeza ty donc mamenatra ny zany sous-estimé n'olona tsika misehoseho gauche droite miresaka tanky ty sous-estimé n'olona tsika tsy manana approche tsika zany fantaniko farany mialohan'ny amaranantsika ny fandaharana sady ho ampijirinareo eo anatin'izay koa ny teny farany famaranana ny fandaharana raha manao projection ny zava-misy tamin'ity fionamben'ny comeza ity sika ka handray ny fionamben'ny francophonie amin'ny volana novembre mety anahoana Andriamatoa Rakotoviringa raha olona 3 arivo no raisiny Madagasikara amin'ny fotoana io le francophonie io efa ela nresana an'izy io ary resabe le izy le izy moa zany tamin'ny sabotsy teo raha tsy diso le avy ny orana dia ninjera le lalana atao namboarina dia tsy amin'ny manahirana rehefa manao zavatra zany raha te mba handrositsika dia manao ara-penitra tsara fotoana tokony homena ny olona manamboatra an'le izy na fandraisan'olona na fikarakarana fivorina na mifandraisana ny filoam-pirenena na ny délégation rehetrarehetra raha ohatra moa le izy tsisy fahatarana fa iverinareo fa ho atao ihany dia ho hitan'ny avatsika eo tsika fahitako azy fa mbola mamerina ihany tsy maninony mbola mamerina ihany satria andaotsika tena iaina mafy ireny rehetrarehetra misokatra mivoaka rehetrarehetra reny hoe Madagasikara farahidina mahantrandrindra zao afenina lava alova hitatsika fa na mikarakara zavatra raha tsy ho haitsika io zavatra io dia hitatsika io karaha tsy tsapatsika izay zavatra zay tsy miotra tsy misongotra ngamba ny zavatra atao fa tena amiko aloha raha resaka ao anatin'ny fikarakarana ohatran'ny mibedabe ihany ny zavatra ohatran'ny tsy ampy fa dia hitatsika io zay fandeha teninao farany ny teniko farany dia ty nitomboka tamin'ny resaka fitantanam-bolam-bahoaka moa tsika teo le loi de finance 2017 io fitantanam-bolam-bahoaka io misy asa sy andraikitra raisinay ao anatin'io dia tsy miezaka zay hanazava sy mandray ny tena tokony ho raisinay ao anatin'io zavatra io mba azony olona rehetra hoe maninona moa inona ny zavatra azotsika tsiraray avy atao amin'ireny resaka reny ny fantenena tao daholo hoe inona zany ny anjara firaisamonim-pirenena inona ny anjara ny fanjakana inona ny anjara-panao politika rehefa fantatritsika izay dia fatapataritsika hoe etrantsika tokony miteny ary tsy tokony matahotritsika miteny satria fiainatsika io ny tanànakitsika aoriana ao anatin'izay fifidianana oatra miditsika amin'ny resaka 2018 ndika 2018 zany inge raha resaka fifidianana tsy vita fotsiny hoe izy nilatsaka fa hoe inona ny programa no arosony izy satria ianao raha vao mandany an'iny dia ampiarina iny dia arakaraka ny fampiarana an'iny no mapety na tsy mapety ny fiainatsika eto ao anatin'ireny tokony efa fantatra hoe andray an'izao tsika na tsy andray an'izao ka okitsika afantatra sy andray antanana ny hoavitsika fa tsy andro fotsiny miavany velany oka malagasy mba hijoro amin'ny zavatra zay tokony ataony Andriamatoa ary saina raha manao projection ny fahombiazana na tsy fahombiazana le comeza teo tsika dia matsapa fa zany francophonie zany ho ratsiratsiny iny ny vokatra ho azo tsy ino mihitsy aho na ho tonga ny président ny frantsay ka hipetraka eto Madagasikara tsy ino mihitsy aho na ho tonga ary ny mpanjakan'ny Maroc ka hipetraka eto Taminarivo tsy ino an'izany satria reny fandraisana zay natao reny tena midika mihitsy hoe goragora mbola tsy mahafehy zany fandraisana sommet ambony zany ny mpitondratsika amin'izao fotoana zao zay zany zay foana hitenenanay hoe mbola tsy fotoana an'izao fa aleo aloha ato tokantranotsika amboaritsika tsaratsara kokoa aleo aloha tsika hikatona mba ho metimety kokoa ny zavatra ataotsika fampianatritsika io ny mieritreritra ny mpitondra fa ny fitenenanao an'izay
ohatrany hoe anongam-panjakana zay foana manko ny azy raha vonao zany mikritike azy dia anongam-panjakana zay zany hoe olona au bout de filna raisonnement zany le tsy manana raisonnement ntsony izy afa tsy zay nefa misy olona tsara sitrapoa mikritike izy a mba hanatsaranao tokony raisinao iny a ataonao lesiko hanatsaranao azy ohatra zao zao komeza tsy mety a iny fametrana reny maramaramila reny iran'ny tanàna fa mampatahotra ny vahoaka reny tokony mandray zay lesona zay zany zandaro zany tokony any ambany votrany za zao a tsy setratsiatra tany atsimo-tany a tany atsimo-tany a vaingana mahita gendarme ohatra zao ny tongony gendarme anankiroa mandeha ohatra zao ny tongony a kiran'ila ny anaovana anefa amin'ny tany bedalo nefa ny gendarme atsika eto a isaky ny 10 mètre sa misy gendarme roa rongaronga manao ina ohatrany hoe hanao raha reny zay zany olana amintsika eto le kevokevoka zany io zany tokony asorony io a fa zay mahasolo vahoaka no atao io a tsy hoe tsy fitiavana akory a raha miteny an'izay au contraire fitiavan'izay mba entina fary tsy tianareo mola izy a dia averina ty aminay fa zany francophonie zany a fahitako azy satria manko a ny mpitondra miteny hoe misy aspect économique be io andrositsika amin'io zao tsy mino an'izany a tsy mino an'izany a satria tsika mbola tsy mana capacité de négocier zany tsy mbola tsy antsika donc zany amiko a raha le valiteninao zay raha zany francophonie zany a za tsy miteny hoe ratsy fandraisany azy a fa mbola tsy fotoanany satria mbola misy a ny vahoaka malagasy a na hoe apany io na inona mbola miady a amin'ny frantsay amin'ny fibodon'ny frantsay a ny apataniny ny nosy malagasy donc zany mety ho sahisaina antsika amin'io izay ny koa tompoko lasy tompoko vavy a no entina nakatonana indray ny fandarana ankitsipo any androany ankasitrana feno ny nanarahanao izany hatramin'ny farany a raha tsy ahivina dia ny tontolo ny tetibolam-panjakana sy ny fionamben'ny komeza izay noraisiny Madagasikara no ny ajivakevitra tamin'ity androany ity mametraka ny veloma amin'ny enina ny toy izao indray veloma tompoko